Tsanganenao amizao fotoana izao daontsika ame voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny fitahiana izay voaraintsika androany maraina. Mivavahinao dia raha Jehovah ary fanahiko aoka ny ato anatiko rehetra hiderany anaranao masina. Meo azy ny voninahitra rehetra, mendrika ho azy ny voninahitra rehetra, sandrato ny tananao anankiroa dia misaora azy efa nanomboka nitondra antsika tao amin'ilay tany tondra-dronono sy tantely izy, ao amin'ilay tany izay tsy mampitototo antsika. Ankalazao Jesosy raha eo misaotra anao izay Jesosy omeny anao voninahitra. Asandratray ny anaranao masina, ankalazainay ny fatokinao. Tsisy toanao Tompo, ianao ilay mpanjaka. Ianao ny derainay eto anivon'ity olona martimo. Raha eo tonga izay androany ho amin'ny famangina ho manokana. Tonga androany ahazo kasika manokana avy aminao, ahazo ilay fiovatatara avy aminao, amin'ny anarana mahery Jesosy. Ny antony ahatongavako eto androany dia tsy ho haraka amin'ny anaran'i Jesosy. Asandrato feo anao ampafantaro an'Andriamanitra hoe manina ianao ny eto androany. Eto Jesosy ho amin'ny famanginao. Ilay Andriamanitra amangy androany. Tonga eto izy androany anova tantarantsika, atonga antsika hisitraka an'ity lanonam-be ity amin'ny zava-matavy. Asandrato eo anatrehany asehoy azy ny fangatanao. Tompo tonga eto androany amin'ny famangina ho manokana. Tia ny orako tia ny vanim-potoana ho zao ny vanim-potoana ho zao vanim-potoana manginahako. Miverina hiaraka amin'ny vavolombelonako. Iverina hiaraka amin'ny vavolombelonako. Amin'ny anarana mahery Jesosy Kristy. Asandrato feo anao n'aiza misy anao amin'izao fotoana izao mangatana fanahy masina hiasa aminao izy androany. Amin'ity programme ity dia tena ho fanampiny anao ny zavatra rehetra izay mitranga eto. Ho fanampiny eo amin'ny fiainanao ny zavatra rehetra mitranga eto amin'ny anarana mahery Jesosy. Raha eo eto androany maraina, eto androany, vangio androany. Vangio lafim-piainako rehetra amin'ny anarana mahery Jesosy. Vangio fanambadiako, vangio ny asako, vangio fahasalamako, vangio lafiny rehetra ny fiainako. Asandrato feo anao. Tompo, tsy verina tahaka ny dirako teto, fa miverina hiaraka amin'ny vavolombelonako. Amin'ny anarana mahery Jesosy. Alefaso amiko indray ny teninao. Andriamanitra nandefa ny teny tamin'i Jakoba. Androany koa dia ho avy ilay teny ho manokana. Androany dia ho avy ilay teny fiovana ho ilay teny izay ampiova, ilay teny izay hitondra amin'ny ambaratonga manaraka. Amin'ny anarana mahery Jesosy. Ilay teny izay ampiditra ao amin'ilay tafam-panantenana dia ho avy androany amin'ny anarana mahery Jesosy. Tenena amin'ny Tompo hoe vonina androany handray ny teninao. Vonina androany. Hiditra ao amin'ilay tafam-panantenana amin'ny anarana mahery Jesosy. Androany dia manomboa misaotra an Jesosy satria tsy maintsy hiverina miaraka amin'ilay finosana tokoa ianao. Hiverina miaraka amin'ilay fiainam-baovao tokoa ianao. Azo antoka fa hiverina miaraka amin'ilay fiainana miova tanteraka ianao amin'ny anarana mahery Jesosy Kristy. Mangatana farany amin'ny Tompo tonga eto androany. Aoka hisy fiovana fiainako rehetra. Asandrato tananao roa. Manomboa mankasitraka azy meo azy voninahitra rehetra ny amin'izay rehetra izay ho ataony. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny vavahantsika. Tiava tanana mafy an Jesosy. Mino fa manana vavolombelona ianao misy pastera miandry anao andray ilay vavolombelonanao. Indray mandeha mitiava tanana mafy an Jesosy dia ho raisitsika ny chorale. Midira ny fanatrehany ianao fa masina ny Andriamantsika.
miankoho feo anatrehany fa masina izy. Miankoho feo anatrehany fa masina ny Andriamantsika. Alléluia. Mpiafatana mafy ho an'i Jesosy. Alléluia. Izy le Andriamanitra mamaly amin'ny afo. Izy le Andriamanitra lehibe miterazy. Natoky izy nandritra izay 100 taona izay, vavolombelona maro no nataony. Izy Andriamanitra mahery.
izy le mendrika fideratsika terazy ianao Alléluia. Tiafatanana mafy an Jesosy. Mazaho toerana tompoko. Tsy ela dia hitsangantsika hivavaka ary rehefa hitsangantsika dia teny hoe ray eo amin'ny anaran Jesosy. Aoka ty fankalazana lanonam-be ty tena apitranay ao amin'ilay anjara voatendrinay amin'ny tany fampanantenana ary amaly izany amin'ny fiainan'ny olona rehetra. Ataovy mafy ny amenanao. Ao amin'ny Genesis toko faharoa andiny fahasivy ambin'ny folo ary ninona ny antsoiny Adama ny biby rehetra izay ny antsoiny azy. Ndao tsika hitsangana sandrato ho feo anao ray eo amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ty fankalazana fahefapolo taona lanonam-be ara-paminan'iny ty izay miteny hoe hisatatra an'ilay tany fampanantenana anao amaly amin'ny fiainany tsirairay avy. Ninona izay nitononan'ny Adama sy ny antsoiny Adama any biby dia izay koa no tafatoetra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy. Asandratra ny feo anay feo iray izay androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tompo, aoka ty fotoana faminaniana hoe miditra tany fampanantenana ty amaly amin'ny fiainany mpandray anjara rehetra. Ry olo-mason'Andriamanitra n'aiza n'aiza misy ianao manerana an'izao tontolo izao. Ity lanonam-be ara-paminan'iny ity dia tena amaly tokoa amin'ny fiainany tsirairay avy izay mandray anjara amin'ny anaran'i Jesosy. Asandrato ho feo anao. Vavaha amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ray eo. Mangataka izay. Aoka ty fankalazana fahefapolo taona ty lanonam-be ara-paminaniana hoe miditra amin'ny tany fampanantenana izao amaly amin'ny fiainan'izay olona rehetra mandray anjara. Izay fanirianay tompo mangataka izay androany amin'izao oro izao. Ry olo-mason'Andriamanitra sandrato ho feo anao. Vavaha amin'ny finoana, vavaha amin'ny fonao amin'ny fanahinao rehetra. Ray eo amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ty fankalazana fahefapolo taona ty lanonam-be ara-paminaniana
zay mitondra lohatena hoe miditra amin'ny amin'ilay tany fampanantenana amaly amin'ny fiainany tsirairay avy zay mandray anjara amin'ny anaran'i Jesosy. Asandrato feonao ry olo-masin'Andriamanitra. Zay ilay vavaka tsy maintsy valiana mandritra an'ity lanonam-biara-paminany ity a. Santaritsika ilay tany fampanantenanantsika. Santaritsika ilay tany fampanantenanantsika. Asandrato feonao. Afananao rehetra ataovy izany vavaka izany. Andriamanitra ray eo mivavaka izay aoka izao fankalazana fa 7 taona izao a. Misatatra ny tany fampanantenana amaly araky ny anarany, amaly araky ny anarany, amaly araky ny anarany. Ninina ny antsony Adama ny zava-manan'aina rehetra dia zay tokoa ny tafatoetra. Ray eo amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka izay amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ty fankalazana fa 7 taona. Lanonam-biara-paminaniana, fisantarana ilay tany fampanantenana ity. Aoka izany amaly, aoka izany amaly, aoka izany amaly, aoka izany amaly. Amin'ny fiainany tsirairay avy izay mandray anjara. Aoka izany amaly. Amin'ny fiainany mpandray anjara tsirairay avy. Asandrato feonao ry olo-masin'Andriamanitra. Aoka ny lanitra reny feonao. Aoka ny lanitra reny feonao. Vavaha ny finoana, vavaha ny firehetana, amin'ny fanahinao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ray eo mivavaka izay. Aoka ty fankalazana fa 7 taona ty. Lanonam-biara-paminaniana izay mitondra lohateny fisantarana amin'ny tany fampanantenana amaly amin'ny fiainany tsirairay avy izay mandray anjara. Asandrato feonao, asandrato tananao. Ndaontsika hisaotra azy ny avalim-bavaka. Ray eo misaotra anao izay Jesosy eo mankalaza anao izay. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy vavahantsika. Fitiavan-tanana mafy ho an'i Jesosy. Mazaho toerana tompoko. Manaraka mbola hitsangana indray tsika hivavaka androany maraina. Tombavantsika dia hoe ray eo amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tsy zavatra mifanohatra tena hoe ho tafatsoka amin'ity fankalazan'ity. Ataovy mafy ny amenanao. Ao amin'ny Isaia 63:4. Isaia 63:4 hoe le vanim-potoana famaliana dia ety an-tanako ary tonga izany fotoana izany mitsangana n'aiza n'aiza misy anao a. Ho anao izay vavaka izay. Vavaha ny fonao rehetra. Vavaha ny fonao rehetra. Vavaha ny fifantohana. Vavakantsika ray amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy Kristy. Aoka tsisy ho tafatsoka amin'ny fitsaranao. Zay zavatra rehetra fanohatra. Aoka tsisy ho tafatsoka amin'ny fitsaranao. Zay zavatra rehetra fanohatra amin'ity fankalazana fa 7 taona lanonam-biara-paminany ity. Andriamanitra miantso anao zay. Mangataka aminao zay amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aoka tsisy zavatra zay fanohatra ho tafatsoka amin'ny fitsaranao. Amin'ity fankalazana fa 7 taona lanonam-biara-paminany ity. Ninina zavatra fanohatra fiainan'ny olonao. Zay fanohatra amin'ity fankalazan'ity. Amin'ny fandehananao miaraka amin'Andriamanitra. Ninina zavatra fanohatra amin'ny fahasalamanao. Ninina zavatra fanohatra amin'ny ara-bolan'ny olonao. Ninina zavatra fanohatra amin'ny asan'ny olonao. Ninina zavatra fanohatra amin'ny lafim-piainan'ny olonao rehetra Andriamanitra. Aoka izy ireny tsy ho tafatsoka. Aoka izy ireny tsy ho tafatsoka amin'ny fitsaranao. Aoka izy ireny tsisy ho tafaporitsaka amin'ny fitsaranao. Amin'izao fankalazana fa 7 taona lanonam-biara-paminany izao amin'ny anaran'i Jesosy. Misy mivavaka ve? Aza mijerijery fotsiny ianao. Mifanotoa ianao. N'aiza n'aiza misy ianao. Maneran-tany amin'izao vanim-potoana izao. Mivavaka tsika ankehitriny. Le vavaka tsy maintsy valian'Andriamanitra. Asandrato feo anao ren'Andriamanitra ny an-danitra. Asandrato feo anao. Mivavaha fatakarana. Vavaha fanahy. Vavaha fanahy ianao. Misy mivavaka ve?
misy mivavaka avy amin'izao fotoana izao fatoa ianao mivavaha ianao ataovy amin'ny fonao rehetra izany mivavaka izany mivavaha amin'ny anaran'i Jesosy ray eo amin'ny anaran'i Jesosy le Jesosy Kristy aoka tsy zavatra izay mifanohatra rehetra amin'izao fankalaza zao ho tafaporitsaka amin'ny fitsaranao aoka fitsaranao ho amin'ny zavatra rehetra izay mifanohatra amin'ny fiainana rehetra mifamatitra amin'ity fankalazan'ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy le anarana izay ambony anarana rehetra aoka tsy zavatra mifanohatra ho tafaporitsaka amin'ny fitsaranao aoka tsy zavatra mifanohatra ho tafaporitsaka amin'ny fitsaranao aoka tsisy ho tafaporitsaka amin'ny fitsaranao izy ireny aoka tsisy ho tafaporitsaka amin'ny fitsaranao izy ireny asan-drato ho feonao Andriamanitra izay le vavaka izay mila mivaly tonga eto izay Andriamanitra miray fo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aoka tsy ho tafaporitsaka amin'ny fitsaranao izy ireny amin'izao fankalazana fa 7 taona lanonam-beram-paminaniana izao le Andriamanitra fitsaranao aoka ianao hamalifaty ireo zavatra rehetra izay fanohatra amin'ny fiainany mpandray anjara rehetra asan-drato ho tananao nareo feonao izy asan-drato ho tananao le Andriamanitra izay namaly ny vavakantsika isaora izy omeo azy ho voninahitra rehetra misaotra azy venao misaora amin'ny fanahy ataovy tsara izany misaora amin'ny fanahy omeo azy ho voninahitra rehetra asan-drato ny anarany masina vita izay raha eo misaotra anao izay ny amin'ny valim-bavaka izay ataonao amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahanay ataovy amena mafy mazao toerana tompoko tiafatanana mafy ho an'ny tompo amen androantsika dia handray fahasoavana hiditra amin'ilay tafam-panantenana ianao androany teknisiana ambany be le anglais azafady tompoko isika le vonjen'Andriamanitra ambany be le anglais azafady tompoko voalevina ny fahafatesana rehetra andresika Andriamanitra mafy ny ranomasy rehetra eo amin'ny tavantsika ary ifalitsika zao ary ozoniko ny ozina rehetra ozoniko izay tsy mahatonga anao tsy hatakatra rehetra mivavaka amin'izao fotoana izao isokatra ny maso fatakaranao androany isokatra ny maso fatakaranao mivavaka ako isokatra fahazavana eo amin'ny fiainanao androany mivavaka androany ho tonga eo aminao le fahazavana mivavaka amin'izao fotoana izao hiposaka fahazavanao andro maraina ary ny maizina dia tsy asakana anao amin'ny anaran'i Jesosy zao ao aoriana ny famonjena ny zavatra lehibe indrindra ho an'ny mpino rehetra dia fidirantsika ao amin'ny fahazavana fidirana ao amin'ny fahazavana tena veritsika raha tsisy fahazavana ka fidirana ao amin'ny fahazavana fidirana ao amin'ny fahazavana ary ny fidirany teny dia mame fahazavana ary mame fahatakarana asan-drato ny tananao roa mangataha androany amin'Andriamanitra fidirana amin'ny fahazavana Andriamanitra ne amarana ny aizina rehetra eo amin'ny fiainanao nizaniza maneran-tany ataovy izany vavaka izany amin'ny fonao rehetra ame anao fahatakarana fidirana ao amin'ny zavatra
zava-dalin'Andriamanitra tonga anao anidina amin'ny toerana ambony. Mangatan'Andriamanitra, mangatana zany ianao amin'Andriamanitra. Angatao zany, angatao zany, angatao zany, angatao zany, angatao zany, angatao zany. Fidirana amin'ny zava-dalin'Andriamanitra angatao zany amin'ny fonao rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anarana tsara-pidin'i Jesosy ny vavahantsika. Hozy izy hoe sambatra ireo izay nare an'ilay feo fifaliana. Angatao amin'ny tompo hoe tompo meo ahafahasoavana are an'ilay feo fifaliana. Tompo apio are an'izay feo afifaliana, feo ilay izay tena hoe mahatonga anao hifaly. Zay tonga anao any amin'ny ambaratonga fahombiazana. Jesosy apio androany, apio andre an'ilay feo fifeny fifaliana. Jesosy te are an'ilay feo fifaliana avy aminao androany. Satria sambatra ireo izay mahare an'izany feo zany. Ary ankalaza ary tsy ho diso vavolombelona mandrakizay. Tsy afaka ho diso vavolombelona mandrakizay ireo izay mandre an'izay feo zay. Ataovy izay vavakizay amin'ny fonao rehetra. Jesosy apio andre an'ilay feo feny fifaliana avy aminao. Amin'ny anarana tsara-pidin'i Jesosy ny vavahantsika. Tsy ampy no hoe voavonjy fotsiny tsika fa mila haintsika koa hoe ahoana ny azahoana ny tombo rehetra n'izay famonjena izay. Tsy ampy ilay voavonjy fotsiny. Tsara be ilay voavonjy eo manomboka ny diantsika fa tsy ampy izay. Satria be dia be ny olona mino izay tena hoe tsy hainy hoe ahoana ny idirana amin'ilay fahazavana, hoe ahoana ny fahazahoana ilay fitahiana. Andriamanitra dia nampiditra antsika ara-paminaniana amin'izao fotoana izao ao amin'ilay tafam-panantenana antsika. Ilay tany soa, ilay tany izay tsisy fahamainana, ilay tany izay tena mampitsiritra. Inona ny ilaintsika mba hahatonga antsika tena hameny tsara indrindra amin'izay dia omen'Andriamanitra izay androany. Za efa niezaka nijery nandinika ny fiainako tsotra kely ity ny amin'ilay fionana tamin'ny tenin'Andriamanitra ary teny iray ny tonga ary nanatsimbadika ny zavadrehetra. Tonga indray koa ilay teny anankiray dia nanatsimbadika. Tonga ny teny nanatsimbadika. Misy zavatra tsy maintsy mitsimbadika androany amin'ny alalan'ny teny ho avy amin'ny fiainanao. Tsy maintsy tonga ilay fitsimbadiana eo amin'ny fiainanao androany. Misaotra Jesosy. Tonga soa ianao ny amin'izao sehatra izay tsisy ampitototo anao tsony mandrakizay. Tonga soa ianao ianao ilay isidina tahaka voromahery eny amin'ny lanitra. Izao ilay vanim-potoana tena hoe tsisy fitsarana ny fiovanam-baratonga anao. Izay ilay tontolo vaovao izay hitondran'Andriamanitra anao. Namadika ny olanao izy ho fitsiritana. Namadika ny tomanao izy ho fandihizana. Mitsimbadika ho vavolombelona daholo ireo challenge amin'ny fiainanao. Naiza misy atsika amin'izao fotoana izao mivorintsika eto maneran-tany. Ianao hifantoka, ianao hifantoka, ianao ara-panahy tsara. Ianao hifantoka tsara ary ho voatamy mihoatra no ny ampy ianao. Androany ary dia ho raisitsika ny teny voalohany. Ilay zanako ara-panahy eto izy amin'izao fotoana izao. Efa taona maro teto foana izy nandritra ny 70 taona. Amen. Te ahafantanana. Efa niona tamin'Andriamanitra tamin'ny fomba isan-karazany izy ary heno ny tenintsika androany ary mino fa ho tahina ianao apio andray amin'ny Bishop David Abioe izay hitondra ny teny androany maraina. Misaotra Jesosy. Asandrato ny tanànao roa azafady andaontsika ankalaza an Jesosy indray mandeha.
Dao hisaotra azy, efa nisaotra azy tsika teo fa mbola tsy ampy izay a. Mbola afaka misaotra azy mihoatra zasy ianao. Afaka mbola manome voninahitra azy mihoatra zasy ianao. Mendrika an'izany ilay Andriamantsika. 7 taona tena hoe fanampiana avy any an-danitra. 7 taona fahitampitsia. 7 taona varavarana misokatra. Meu fideran'Andriamanitra. Raha eo misaotra anao izay. Amin'ny anaran-tsarobidin'i Jesosy no ivavahanay. Raha eo misaotra anao izay. Ny amin'ity andro mahafinaritra ity amin'izao ora famangina izao. Misaotra anao izay satria hamangy anay amin'ny alalan'ny teninao ianao amin'ny anaran-tsarobidin'i Jesosy. Azafady mazao toerana tompoko. Arabao ny eo akaikinao ny hoe tonga amin'izao tany feno tondra-dronono sy tantely izao. Ampanatretena lehibe. Tehaka sitraka feno le raiko. Le apostolon'ity iraky ity. Bishop David Oyedepo. Ny amin'izao privilège izay tsy mendrika ho azy akory. Tsy hoe mijoro eto fotsiny eto amin'ny altary hitondra teny eto anatrehany ireo olona manan-kaja lehibe. Tena hoe manana fiainana feno fanatretena nandritra izay 7 taona izay dia tena hoe noho ny amin'ny fahasoavana izay niraisiko tamin'ny raiko ara-panahy. Tena mbola tanora tamin'izany. Tena hoe menatra kely tanora. Ny fotoana voalohany. Tena hoe nionako tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra tanaty fotoam-bavaka. Tamin'izay moa dia vavaka izay dia kapohany kely teo amin'ny lamosy izay izary ianao androany hariva. Teo izaho hoe tsia. Tsy tompoko. Tena hoe tsia. Tsy haiko aloha inona nitsapa tamin'izay fotoana izay. Fa nanomboka tamin'izay dia kapoha foana lamosiko. Andany. Ary matetika dia mandeha sady matahotra. Fa tena mahavoray fanampiana avy any an-danitra ako. Ary mandraka ankehitriny eny fa nandroany maraina dia eto amin'izao. Tena hoe eto mbola matahotra fa noho ny amin'ny fanampian'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny bishop dia mandray an'izay fahasoavana izay ako. Tompoko mankasitraka anao tompoko ny amin'ny fitahiana rehetra. Mankasitraka ihany koa ny amin'ny momia, ny amin'ny mama, ny amin'ny tena hoe manome anay sehatra hanompo ho an'Andriamanitra rerany voninahitra. Androany dia hampianatra antsika fankatoavana lalambe, hanao tsara indrindra ny amin'ny fidirantsika ao amin'ilay tany fampanantenana. Varavarana lehibe ahafahantsika misitraka an'ilay tany fampanantenana. Raha tianao ho soratan'izay dia afaka ataontsika hoe manao tsara indrindra ao amin'ilay tany. Deutéronomie 11 tena ovakitsika lava mihitsy io manomboka eo amin'ny 12 ka hatrany amin'ny 15 ka hatrany amin'ny 20 ka hatrany 20. Deutéronomie 11 ataontsika manomboka eo amin'ny 12. Mamariparitra an'ilay tany le tany izay tandreman'i Jehovah Andriamanitra ao, ny mason'i Jehovah Andriamanitra ao, mitsinjo azy mandrakariva, manaova maina raha mino izany ianao. Tsy hoe fohy kely fa hatrany fiandohan'ny taona ka hatrany fiafarany. Ary izao no fepetra. Izay ilay fampanantenana fa izao fepetra. Eo amin'ny 20 ilay fampanantenana 13 fepetra. Ary iaino tsara ny didiko izay andidiko ianareo. Izany hoe misy didy ao amin'io tany io. Misy didy mila rahantsika. Izay andidiko anareo an'io ka ho tian'i Jehovah Andriamanitra reo sy hanompo azy amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra. Izany hoe vao mankatoa ianao dia izao ny tranga ho alatsako ny ranorana amin'ny taninareo amin'ny fotoana ianao mankatoa. Omeko anao ranorana
amin'ny fotoanany dia ny lohaorana sy ny farahorana mba hanangonanao ny varinao sy ny ranom-boalobokao ary ny diloilinao ary ampaniriako ahitra ny isanao ho an'ny biby fiompinao ary hinan-kany ianao ka ho voky. Misy manao amen ve? Ao amin'ny verset 22 fa raha hitandrina tsara izao lalàna rehetra izao, lalàna rehetra fa tsy mivitsivitsy, izay andidiko anareo ianareo ka ho tia an'i Jehovah Andriamanitra sy handeha amin'ny lalany rehetra sy fikitra aminy, dia horohan Jehovah eo alohanareo ireo firenena rehetra ireo ary ianareo aharesy firenena maro izay lehibe sy mahery noho ianareo. Ary ny tany rehetra izay ho diavy ny faladiany tongotrareo dia ho anareo. Hatramin'ny efitry sy Libanona ary hatramin'ny io ny Eufrata ka hatramin'ny ranomasina andrefana ho faritaninareo zany. Tsisy olona hajano eo alohanareo fa ataon'i Jehovah Andriamanitra ho azony tahotra sy horohoro anareo ny tany rehetra izay ho diavinareo izay ho diavinareo arak'izay nolazainy taminareo. Indro izaho ametraka fitahiana sy ozina eo anoloanareo anio, fitahiana raha ankatoa ny didin'i Jehovah Andriamanitra izay andidiko anareo anio, ary ozina kosa raha tsy ankatoa ny didin'i Jehovah Andriamanitra fa hivily hiala amin'ny lalany izay andidiko anareo anio mba haleha ianareo ka hanaraka andriaman-kafa izay tsy fantatrareo. Manomboka amin'ny toko fahavalo ka hatramin'ny faha 11 sy ireo teny hafa rehetra dia hitantsika ireo fitahiana marobe an'ilay tany. Tena hoe tsy azo ferana, mihoatra mihoapapana, fa misy fepetra izay mifehy azy anefa. Misy fepetra fitsipika. Le izy tsy hoe mandehandeha amin'izao le fanjakana na le tany. Ny fitazomanao le lalàna no hamaritra ny fisantaranao an'le tany. Amin'ny fotoana ianao mitazona tsara an'le lalàna, izay no hamaritra hoe ahoana ny sitrahanao an'io tany io. Fisitrahanao an'io tany io tsy amin'ny alalan'ny vavaka tompoko, fa amin'ny alalan'ny fankatoavana. Ny fankatoavana no fepetra voalohany ahatonga anao hisitraka an'ilay tany. Ka raha ohatra ianao te ahita fampanantenana rehetra azy ao amin'io tany io dia mitedava instruction ho ankatoavana. Ny fitahian'ilay tany dia ao amin'ilay kibony fankatoavana. Ny fankatoavanao rehetra dia ahatonga ny fitahiana ho avy ao amin'ny fiainanao. Ny olona endry dia tsy maintsy mitady instruction, tsy maintsy mitady toromarika hoe raha dia raha ataonao zao dia Andriamanitra anao any ambony. Tsisy hoe vavaka. Amin'ny fotoana ianao tena hoe mankatoa dia vao maika mora le izy. Be dia be ny olona ohatry ny alaim-panahy hoe andeha hivavaka ahako mba andrakofako an'ilay fankatoavana. Ny tena marina ny zavatra rehetra dia mamaly amin'ny vavaka fa nefa farana ny toromarika. Ka amin'ny fotoana hitanao ny toromarika dia izay ianao vao afaka misitraka an'ilay fitahiana. Ny toromarika rehetra avy amin'Andriamanitra dia testa izay tena hoe hampiditra anao amin'ilay tany. Ny tany dia tena feno fepetra, feno toromarika. Ny fidirana amin'io tany io dia tsy hoe tonga ianao dia afaka hisitraka ny fitahiana rehetra. Misy mantsy ny olona mety ao amin'ilay tany ohatra antsika izao be dia be ato am-piangonana nefa mbola mijaly.
tena hoe mbola mijaly satria noho ny amin'ny tsy fankatoavana. Raha ianao zao ohatra mandeha any amin'ny firenena lehibe izay misy hoe arena lehibe ao, ianao mety any anaty fonja fa maninona? Satria ianao tena tsy nanaraka ny lalàna an'ilay tany. Raha ny Nigéria zao dia ho any États-Unis dia any am-ponja izy. Any Amerika izy fa any am-ponja. Tsy misitraka ny fitahiana rehetra ao Amerika izy fa any am-ponja. Ka mety misy olona ao amin'ilay tany fa tsy misitraka an'ilay tany. Ny ahatonga antsika hisitraka an'io tany io dia ny fankatoavana. Ilay fankatoavana. Fankatoavana dia misintona an'Andriamanitra. Ny tsy fankatoavana dia mahatonga an'Andriamanitra miala. Ny fankatoavana no lalana ahatonga antsika hisitraka. Hitantsika ihany koa ao amin'ilay teny izay vakiantsika teo hoe apetraka eo anatrehanao zao didy zao. Ankatoavy dia ho tahina ianao. Aza mankatoa dia ho voahozina ianao. Mety misy mieritreritra amin'izao manontany tena hoe fa maninona ary voahozina amin'izao fotoana izao dia anontany io ny tenanao hoe za ve manao an'ilay zavatra nasen'Andriamanitra ho ataoko sa tsia? Inona ary ilay fankatoavana amin'ny alalan'ilay teny vakiantsika teo ho zaraintsika hoe inona fankatoavana araka ilay teny vakiantsika teo. Eo amin'ny andifa 2:20 ao amin'ny Deutéronomie 1:12. Raha hitandrina tsara, hitandrina izao lalàna rehetra izao izay anjijiko anareo an'io, ka manaraka, amin'ny teny anglisy hoe ka manao, raisy tsara izay hoe manao, ary ho tia an'i Jehovah Andriamanitra sy andeha. Mario tsara koa izay inona ary izany ilay fankatoavana? Soraty aloha hoe soraty tsara hoe ny fankatoavana dia voalohany miazona an'ireo tenin'Andriamanitra, miazona any teny rehetra, miazona fiazonana, miazona an'ireo teny rehetra, izany hoe mamaly an'ireo fepetra voasoratra, fepetra voasoratra. Ary ilay fepetra izay lazaina manana an'ilay logos tsika, ilay teny ilay voasoratra, ilay teny voasoratra, ny feo an'Andriamanitra ao amin'ilay boky. Deutéronomie 28 hozy izy hoe raha hieny tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao miresaka momba feo an'Andriamanitra ao amin'ilay teny. Hoe raha anao an'ilay teny izay ampadidiko anao androany dia ho apetraka Andriamanitra ao ambony ianao amin'ny tany rehetra. Izany hoe tsy mivavaka ianao fa noho ny amin'ny fankatoavana dia izao fitahiana rehetra izao. Tsy hoe ny vitsivitsy fa raha mankatoa an'izy rehetra ianao dia ny fitahiana rehetra koa. Ny fankatoavantsika zany no mamaritra ny fitahintsika. Ny fitahiana rehetra hozy izy dia hanenjika anao. Ka zao raha manaraka ny toromarika ianao dia mitobaka eo amin'ny fiainanao ny fitahiana. Fitoban'ny fitahiana dia voafaritra amin'ny fanarahana ny fitsipik'Andriamanitra. Le lalàna izay arahantsika no mamaritra ny fitahiana mikorina eo amintsika. Ka famaritana voalohany mahakasika ny fankatoavana dia ny hoe miazona ireo didin'Andriamanitra. Ny Baiboly dia feno didy miresaka momba ny tenin'Andriamanitra. Le boky any an-tananao iny dia boky ny fitsipika. Famaritana faharoa manao, manatanteraka an'ilay teny, manatanteraka ny toromarikany. Izany hoe famatotra amin'ilay rema an'ilay teny. Misy mantsy tsy voasoratra amin'ilay boky
which God may be speaking fa tena hoe miteny aminao Andriamanitra come as instruction. tonga ohatrany amin'ny toromarika izy ireny ho antsika. Instruction came Rehefa tonga ny toromarika tao amin'ny Abraham, out of your father's house. okay, ianao hiala eo amin'ny tranon'ny rainao. Immediately he arose. Dia tonga izy dia nitsangana. Instruction came to Isaac. Tonga koa ny toromarika tamin'ny Isaka. Come to Egypt. Aza mandeha any Egypta ianao. Stay here. Mijanona eto dia hitanao aho. 1 year. Dia tanatin'ny taona iray dia tena niova ny ambaratonga ny arena teo amin'ny Isaka. Day when the Lord will speak to me and give me instruction. Misy fotoantsika mahazo teny avy amin'Andriamanitra. Do the Lord Aza miteny fotsiny hoe nahazo teny fa ataovy ilay izy. with instruction. Andriamanitra tsy afaka atoky anao amin'ilay toromarika nomeny raha tsy efa renao aloha ireo teny It is the doing nataony. Ka ny fanaovana, fanatanterahana ny toromarika no hamaritra obedience. ny fitahiana ary izay dia fankatoavana. Passage. Avy amin'io teny io ihany Deutéronomie 3:12 Remember, it talks about keeping the commandment, tadio fa hoe miazona the instructions, fitsipika walking manao ary ny fahatelo mandeha araka ny lalany rehetra, mandeha amin'ny lalany rehetra. It's about following God. Izany hoe manaraka an'Andriamanitra tena lasa fomba fiainanao. Following God. Fanarahana an'Andriamanitra tena hoe lasa fomba fiainanao. Of obedience. Izay ilay ambaratonga ny fankatoavana izay namaliny Petera an Jesosy tamin'izy teny hoe andao anaraka ary ho amboarika ianao. Matthew chapter 4. Matthieu 4:7-20. Andao avy arao dia ho amboariko ianao. Obedience Ny fankatoavana, to his precepts, ny to his teniny, instructions, ny toromarikany his ways sy ny lalany rehetra. is the demand for Izay no takiana benefit. mba hatonga antsika hisitraka ny tombotsoa rehetra ny amin'io tany io. Na izany ary, Our obedience must be enriched. ny fankatoavantsika dia tena We looked at how to mila ao tsara. how to maximize. Mila tena hoe atao ambony tsara. Ahoana ny anaovana io fankatoavana io tena hoe ho tsara indrindra. Number 1, Voalohany, willingness. tena hoe avy amin'ny volonté anao. Isaia What empowers 1:1. Inona no mamehery ny fankatoavantsika? if ye be willing. Hoe tena hoe mankatoa tsara ianao misy volonté tsara. Willing people don't have difficulty. Tena hoe manaiky, tsy hoe mijaly be ianao manaiky an'Andriamanitra. Obedience is on Tena fakany fankatoavana dia hoe ianao manaiky an-tsitrapo. you sh- Manaiky an-tsitrapo dia ihinana ianao izy automatika ilay izy eo ny eo tena hoe ihinana ianao ny vokatsoa amin'ny tany. Tsy hivavaka ianao ny amin'ilay tany soa fa tonga dia mihinana ianao satria manaiky an-tsitrapo. Manaiky an-tsitrapo, fanekena an-tsitrapo mahatonga ny fankatoavana ho lasa tsotra. It's a prayer for God to Ka rehefa hivavaka ianao dia mangatan'Andriamanitra hoe meu fo manaiky an-tsitrapo Tompo. Ataovy batisa ale fanekena an-tsitrapo ankatony teninao. Paul the apostle speaking. Paoly apôstôly Corinthians chapter 9 verse 7. dia niteny eo amin'ny Korinthiana voaloha Do this thing 7:7 hoe raha manao zao zavatra zao an-tsitrapo dia ahazo valim-pity. Fa raha ohatra hoe tsy an-tsitrapoko ilay izy dia tsisy valim-pity. don't obey God unwillingly. Aza hoe mankatoa an'Andriamanitra nefa tsy an-tsitrapo akory. 2 Corinthians chapter 8 verse 12. Korinthiana faharoa Be forced 2:7-20. a willing mind. Tena hoe an-tsitrapo It is accepted according to that which a man had. dia and not according to that ankasitrahana. Dia ankasitrahana izany. gains nothing from your obedience. It is you Andriamanitra ne tsy mahazo zavatra avy amin'ny fankatoavanao fa zasy ianao no mahazo valisoa amin'ny fankatoavantsika. Andriamanitra tsy hoe mahazo zavatsoa raha mankatoa ianao fa ianao no mahazo zavatsoa amin'ny fotoana ianao mankatoa. a willing mind. So Ka tokony an-tsitrapo ilay izy. Izay zany condition voaloha, fepetra voaloha, fepetra faharoa, obedience. fankatoavana eo no eo. Every
instruction of God is tied to toromarika rehetra dia toromarik'Andriamanitra rehetra dia efa matitra amin'ny fotoana. the word of God's servant. If you miss Eny koa ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana ianao ozy izy diso an'le faratapony dia mifarany amin'ny farany ambany ianao. Ka Andriamanitra tsy hoe passion hoe maharitra loatra izy ka zasy ianao tsy tokony hoe anao tsintsiana ny faharetan'Andriamanitra dia hoe hijoro fotsiny a patient, passion izy fa izy tsy mandany fotoana zany. to do something Ninina asen'Andriamanitra ataonao a dia tena hoe iny fotoana iny no tokony anaovanao azy fa tsy ataonao amin'iny iny dia diso ianao taraiky ianao. so it's not enough to be willing. Ka tsy ampy hoe an-tsitrapo ilay fankatoavana fa zava-dehibe koa hoe eo ianao no manao an'ilay izy. Abrahama zao dia ohatra lehibe amin'izany a. Genesis 12 a, 15 ka hatramin'ny 17 hatrany amin'ny 14 Baiboly milaza dia nandeha Abraham arak'izay efa nolazain'i Jehovah taminy ary niainga Abraham tsy nandany fotoana i Abraham. 17:10-24. Verset Circumcise yourself 17 eo izy hoe fora ozy izy a same day, dia iny andro iny andy tsy ny andro manaraka the same day. fa ny andro iny andy. God's instruction is like Ka noho izany toromarik'Andriamanitra dia tahaka ny antsy maranitra. Raha tsy tonga dia ampiasainao eo ny eo ilay izy a dia very le fomba fiasany. Very le izy raha taritsika mamaly a ny toromarik'Andriamanitra. becomes when Le fientanam-po iny lasa mangatsika raha ohatra zasy ianao ka tsy mamaly eo ny eo an'izay zavatra sainy ataontsika. Isika mahazo an'ilay tsara indrindra amin'ny fotoana mankatohan'Andriamanitra, mahazo an'ilay tsara indrindra isika, ilay tsara indrindra amin'ny fahasoavana, ilay ositra tsara indrindra, ilay tsara indrindra amin'ny tanjaka dia tonga amin'ny fotoana zasy ianao mankatoa. and we saw in chapter 22 of Genesis Hitantsika ihany koa amin'ny verset 22 Genesis azafady Genesis 22 dia niteny tamin'ny Andriamanitra hoe he came to give him a test. nanome test izy moa zany dia izy hoe inty aho nampiseho ny volonté any hoe ito ary Isaka ilay tianao hoeto alevy Isaka ataovy sorona ho aho. Early in the morning, Dia vao maraina mangiran-dratsy dia nitsangany Abraham. Vao mangiran-dratsy dia nitsangany Abraham. Vao mangiran-dratsy dia nitsangany Abraham. Naka ny zavatra rehetra izay nasen'Andriamanitra ny raisiny. Fankatoavana eo ny eo. Hainao ina ny zavatra nitranga tamin'ny Abraham mandraka ankehitriny? Fitahiana amin'io papana. Teboka fahatelo a. full obedience. Fankatoavana feno. Ny voalohany a teboka voaloha hoe an-tsitrapo. Faharoa eo ny eo. Fahatelo a tena fankatoavana feno. Jerevana i Abraham jereo Andriamanitra teny hoe alevy zanakao lahy dia nalainy. Alevy izy ataovy sorona dia naka antsy izy naka hakitay. Tena fankatoavana feno. Nalainy koa napretiny ny afo. Nataony ny zavatra rehetra izay ilaina tamin'ilay zavatra nangatan'Andriamanitra. Fankatoavana tsy ampy a dia tena hoe tsy fankatoavana adaladala. God cannot be mocked. Andriamanitra tsy azo vazivaziana. You're lying down. Fantany fitsangananao sy fipetrahanao. Fantany mandalo ao an-tsainao ao hoe ty ho ataoko ty tsy ho ataoko. Half disobedience is a risk. Fankatoavana atsasany a dia tena mampatahotra satria mitondra anao a any amina rébellion. Izay tena hoe fikomoana The king, the first king in Israel, lost his place. fikomiana azafady tompoko. For Samuel Jereo anesy Saoly Samuela voaloha to go and destroy the Amalek. toko 15 andiny voaloha dia nirahana izy hoe With bleating of sheep. vonohy daholo ny Amalekita rehetra. And Samuel came and said, Dia Samuela why are you not told to destroy all nakany amin'ny Saoly hoe fa manina kay tsy natao loha ilay nasen'Andriamanitra natao. Dia ozy izy Samuela Saul said, Saoly ny teny hoe za nakatoa an'ilay toromarika ka nakatoa. he obeyed halfway.
nankatoa amin'ny atsasany izy fa tsy feno fankatoavany a dia very mandrakizay ny fanjakany oka engany ety zasy ianao tsy ho diso an'ity tafam-panantena ty asandrato ny tananao a dia mangataha fahasoavana ankatoa azy fahasoavana ankatoa azy fankatoavana feno amin'ny anara tsarobidy Jesosy teboka faefatra amin'ilay fankatoavana mba tonga fankatoavantsika tena hoe ho tsara dia tena hoe ampifaliana ampetana tanana tsy renge i Abrahama nasena nanao sorona ny zanany lahy-tokany dia tena hoe andeha ankatoa hideran'Andriamanitra eo amin'ny verset 22 andeha izay hideran'Andriamanitra tsy vesatra ho azy le izy a tsy izy tsy nitenina vadiny ara tsy niteneniny akory satria tena nientanentana izy na izy rery ary ny andeha hanao an'le izy a anao sorona an'le zanany salamo a hoe sambatra ny olona izay matahotra an' Jehovah c'est tena hoe mientanentana amin'ny fankatoavana tena hoe mientanentana hiteny zavatra amiko Andriamanitra misy olona mety matahotra ina zao no tenenin'Andriamanitra na eto androany satria zareo tsy falifaly fony amin'Andriamanitra fa misy indray olona miteny hoe nina tenenao Andriamanitra dia vonina anao an'le izy mpanompon'Andriamanitra dia nisy taona ny teniny hoe rehefa tanaty fiderana izy dia miteny tamin'ny Andriamanitra hoe ry zanako lahy ina no afaka omenao ina marina moa tokony omeko an'Andriamanitra dia Andriamanitra niteny anazy karamanao teny eo ampetany tanam-po dia nomeny an'Andriamanitra le izy engane zasy ianao ndray an'izay fahasoavana izay tena hoe fankatoavana ampetany tanam-po teboka fahadimy tena hoe feno fifaliana ianao mankatoa indrindra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra Deutéronomie 28:47 dia satria ianao tsy nanompo an'i Jehovahandriamanitra tamin'ny hafahafaliana sy fahavoravram-po no ny abetsahany zavatra rehetra dia noho izany anompo ny fahavalinao izao izay ampandehanan'i Jehovah hiady aminao dia avy ireny miaraka amiko hoe sanatria amin'Andriamanitra ka noho izany misy tokony hoe faharavoravom-po amin'ilay fankatoavana ary teboka farany ny fankatoavana tokony hoe tsy reraka ianao tsy tokony hoe mereraka ianao mankatoa an'le izy tena hoe tsy mety reraka tsy mety reraka amin'ny fotoana rehetra amin'ny ora rehetra jereva nge tantaran'i Abrahama le Genesis toko 12 Genesis 17 izay nitondra azy tamin'ny fanekena amin'ny andiny toko 12 ary toko 14 dia hoe Abrahama nanan-karembe tamin'ny zava-drehetra mpanefoefo tsy reraka amin'ny fankatoavana tsy reraka mankatoa ten'Andriamanitra na tonga amintsika amin'ny logo zany na amin'ny alalan'ny rema dia tsy reraka ianao manaraka isan'andro amin'ny fiainanao rehetra izay le fanalahidy atonga anao ho lehibe ao amin'ny tany soa io ka engane zasy ianao androany andray an'le fo mahay mankatoa tsitrapo mamaly eo ny eo raisy sa fahasoavana zany ankatoa feno azy raisy ho fahasoavana ankatoa azy ampietany tanana ampiravoravoony amin'ny anaran'i Jesosy zao ary na dia hoe safidy ary ny fankatoavana araka ny tenin'Andriamanitra izay mivakitsika Deutéronomie toko 1:20 andiny 20 indrozy izy apetraka eo anatrehanao androany ny fitahiana sy ny oziny hitanao mametraka safidy amintsika Andriamanitra mametraka safidy amintsika Andriamanitra apetraka anio eo anoloanareo raha ankatoa ianao dia hotahiny izany hoe hotahiny ianao raha mankatoa ary ozina kosa raha toa ka tsy mankatoa dia safidy le izy azafady tompoko aoka ho takatrao fa io safidinao dia mila omena hery mila asiana hery satria
aoka fantatrao fa na fankatoavana na tsy fankatoavana dia misy fanahy miazona azy. Misy fakara-panahy miazona na fankatoavana na tsy fankatoavana. Efesiana 2:2 dia milaza momba ny fanahy fankatoavana. Mety hoe maty amin'ny fahotana fa izazy ianao dia mandeha arak'ilay fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin' zanaky ny tsy fanarahana, izany hoe fanahy ao amin'ilay fankatoavana na ilay tsy fankatoavana. Ka io fanahy io raha ohatra ka mandeha fiainanao dia potika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Le fanahy izay hoe mafiloha, le fanahy fikomina, le fanahy izay be famaliana, le fanahy izay tena ohatran'ny hoe rationnel be, mandeha ara-tsaina be, le manome fanazavana, le fanahy tsy fankatoavana izay hoe mandeha ara-tsaina be, mianalize be, zay vao mahatonga hoe résultat izay miparalize anao. Zany le fanahy izay nanapotika ny Saoly ary tsy atratranao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Le fanahy tsy fankatoavana izay ankehitriny izay miasa fanahy zanaka izao tontolo izao. Misy ihany koa le fanahy fankatoavana araka ny Ezekiela 37:26 izay omen'Andriamanitra antsika izany androany izay fanahy izay. Ankoatr'izay dia ozy izy anao fanakam-pihavana ho azy ao. Ozy izy hoe nandefa le fanahy izay ahatonga antsika ankatohan'Andriamanitra. Izay fanahy izay no manampy antsika ankatohan'Andriamanitra. Izay le misintona anao amin'ny fotoan'Andriamanitra miresaka aminao amin'ny fotoana rehetra dia midinao aminao izay fanahy izay ahatonga anao anana sitrapo ankatoa. Oka ho raisitsika izany fanahy izany androany maraina. Oka ho raisitsika izany fanahy izany androany maraina. Misaotra ny studio Ezekiela 36:26 tena hoe fo vaovao no meko anao ihany koa. Tena hoe resaka izany. Ary fanahy vaovao ihany koa ataoko aminao, tena hoe resaka izany. Ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofy ianareo. Asandrato ny tananao dia angatao izany fanahy izany. Fonao rehetra mangatao izany fanahy izany. Angatao izany fanahy izany amin'izao fotoana izao. Vavaha ny fiainanao mba aoka izany fanahy izany hilatsaka fiainanao androany. Amin'ny anara tsarobidin'i Jesosy no ivavahantsika. Farany tompoko, inona koa ny tombontsoa amin'ny fankatoavana ao amin'io tany io. Iverantsika ao amin'ny Deutéronomie 1:10. Teboka voalohany fanapahana ao amin'ilay tany. 23:24. Dia horoahan Jehovah eo anoloanareo ireo firenena rehetra ireo. Izany hoe tsisy ezaka avy aminao fa Andriamanitra ny androaka azy noho ny amin'ny fankatoavanao. Avereny hoe horoasiny ary aresy firenena lehibe sy maherin'o ianareo. Ny tany rehetra izay ho diaviny faladi-tongotrareo dia ho anareo zany. Zay ny vokatry ny fankatoavanao noho ny amin'ny fankatoavanao. Mpanompon'Andriamanitra dia nilaza mandrakariva hoe mety mafy be, lafo be izay fankatoavana izay, fa vokatra dia tsy voavidy vola. Tsy azonao oharina amin'ny zavatra hafa rehetra, zavatra azonao amin'io fankatoavana io. Teboka faharoa tena hoe fandresena magaga manoloana ny fahavalo eo amin'ny 5:20. Ary tsisy olona zany eo anoloanareo fa Jehovah Andriamanitrareo dia hiasa ho anareo araka izay nilazainy taminareo. Tsarovy Korintiana faharoa 10:10 hoe rehefa tanteraka fankatoavanao dia miala daholo tsy fankatoavana rehetra. Tsy te ho tsemboka ve ianao andresiny ady rehetra dia mitenena amena mafy fankatoavana feno. Ataovy amena mafy. Amena mafy kokoa. Ny fanahy fankatoavana dia alefa amin'ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Le fanahy tsy fankatoavana kosa dia roatsika izany
amin'ny anaran'i Jesosy. as a result of obedience, Ary valin'izay fankatoavan'izay jereo i Abrahama fa tena lasa hoe teboka fankatahaka amin'ny génération maro. Voalohany lasa naman'Andriamanitra izy satria nankatoan'Andriamanitra. Ary satria tsika dia voany taranaki Abrahama dia tsika koa tokony anaraka an'izay nataony androany izay fanahy fankatoavan'izay. Sy atonga asenao nanao tsara indrindra amin'ny fitahiana rehetra amin'ny tany soa io dia ho alefa amintsika izany.